Manomboka zao kosa dia afa-pahasahiranana namponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Kadikely Ilafy eo amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny makasika ny fidiovana zany ny sehatra ny fanabeazana ihany koa dia afaka hisitraka ao anatin'ny ilay sekoly izay voantokanana tamin'ny fomba ofisialy izy ireo. Akoatra izany voavy ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa iompana amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina. Nahazo foto-drafitrasa vaovao fanasan-damba sy sekoly EPP ny commune ambanivohitra Kadikely Ilafy. Io maraina io nanatanterahana fitokanana ireo foto-drafitrasa ireo. Akoatra izay dia ahazo toeram-pitsaboana CSB2 ihany koa ity commune ity ary androany no natonga tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana. Ireo tetikasa rehetra ireo dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny commune, ministera fanabeazam-pirenena ary ministera ny fahasalamana ary ny faritra Analamanga. No marian'ny lehibe ny faritra Analamanga fa tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana amin'ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny rano fisotro madio ary tafiditra amin'ny asa fampandrosoana ny commune Kadikely Ilafy izay anisan'ny commune lehibe eto Analamanga ny fampientrahana ireo foto-drafitrasa ireo. Ity CSB ity rizy mianakavy dia CSB piloty, zany hoe no tsara indrindra amin'ny CSB hitantsika eto Madagasikara natsangana. Mendrika an'izany ny vahoakana Analamanga, mendrika an'izany ny vahoakana Avaratrano. Mino zahay fa amin'ny foto-drafitrasa telo, ny EPP, ny Bassin Lavoir sy ny CSB dia ao ataontsika tsara tantana. Vahoaka endry ny vahoakany Ilafy ka tsy sanatrintsika an'izay natao anao toy nampitana ny lavoatsiary ka izy mibabena indray no mivokona fa kositsika dia hikajy ireo foto-drafitrasa ireo. Tena ilain'ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Kadikely ny foto-drafitrasa napetraka hoe mbe ny tanàna ny toerana. Heverina hoy izy fa hitarika amin'ny fampandrosoana ny fisian'ireto foto-drafitrasa ireto. Ny EPP izay fantatritsika tsara fa manitombo hatrany kolonga ato anatin'ny commune Kadikely ka dia isorina indrindra fitondram-panjakana na tsiaro an'izany ary dia izy ity tsy nisy alahara tsony fa voaniteny tamin'ny monsieur le ministre zay hoe monsieur le ministre amintsika izay manatrika eto ngamba dia tsy misy malala zany atao hoe CSBD atao anatin'ny commune Kadikely Ilafy fa any atampony Ilafy any misy azy io ka manano sarotra na ny mandeha eny azy dia voaniresaka fotsiny zany tamin'izay monsieur le ministre hoe mba alao monsieur le ministre mba nangano kely CSB2 zay eto amin'ny commune Kadikely loza ny fahaterako amin'ny herinandro ihany ozy tsy misy alaharo rehefa manao zavatra miaraka aminy isorina koa ianareo ao ministera ny fanabeazana satria tsy misy alaharo tahaka izany ihany koa satria dia izao tsika androany dia hitokana ny EPP eto dia amin'ny herinandro indray ngamba tsy ho ela dia ho avy koa ny pôzim-piran'ny EPP anankiray zay ho atomboka eto koa. Afaka 3 volana no hanokanana ny trano fitsaboana CSB ao Kadikely Ilafy.